La 4G Batelma vous présente Nivavo. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Saika tany tokantrano miaraka tamin'ny fianakaviana ny safidin'ny ankamaroan'ny olona tamin'ity alatsinain'ny Pentekosta ity. Ny saingy vitsy ny olona tsy tahaka ny isan-taona teny amin'ny bypass Analakely. Miova hatrany ny toe-draharaha amin'ny donga atsimo ankehitriny, rano vaovao iray farany miala mira roa sy olona 17 no namony eny ary mitohy hatrany ny fanenjehan'ireo dahalo misy 50 mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika. Maresaka iraisam-pirenena tafakatra 3 hetsy mahery matin'ny coronavirus any Inde araka ny tatitra izay ministeran'ny fahasalamana any an-toerana. Androany 704 mahery no maty tao anatin'ny 420. Ny andinindireo fetrany. Firaratra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao saika tany tokantrano niaraka tamin'ny fianakaviana no safidin'ny ankamaroan'ny olona tamin'ny ity alatsinain'ny Pentekosta ity. Ny saingy vitsy ny olona tsy tahaka ny isan-taona teny bypass Analakely io nasaina. Tsy nahasakana ny fankalazana ny fetin'ny Pentekosta ny amena ara-pahasalamana raha ny zavatra hita tamin'ity androany ity. Maro nandrindra mialoha ny fandaharam-potoana ka tany amin'ny fianakaviana iray no ny fampitona nanao tsy paipaika niara-miala voly sy misakafo tamin'ity alatsinain'ny Pentekosta ity. Tahaka ity tokantrano iray ity fianakaviana 5 tota no niaraka teto. Fahazarana ny fiaonana isaky ny alatsinain'ny Pentekosta fa tamin'ity ny toerana no niova tsy ankalamanjana tahaka ny isan-taona. Programanay zao izay tsy afaka mivoaka fa ny amiana ara-pahasalamana. Tia fanakavia zay nanao fetifety kely dia misakafo. So hitanareo zao dia tonga ny hariva dia mody any an-trano. Programanay zany isan-taona mandeha mitsangatsangana ny Analakely mitondra ny ankizy. Dia nefa noho ny amiana ara-pahasalamana dia tsy afaka nandeha zay ny ankizy mandeha mitsangatsangana eny Analakely any bypass fa noho ny coronavirus zany dia tsy afaka nandeha zay. Maro ny korana tany an-tokantrano ny androany no ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana ny fandrarana ny fitsangatsanganana. Nangina vokatra izany ireo toerana fandehanana ankalamanjana toy ny teny bypass. Nisy saingy vitsy ihany koa ny olona teny Analakely. Ny lamina tsy nisy fitohanany fifamoivoizana tahaka ny isan-taona ny alatsinain'ny Pentekosta tamin'ity taona ity. Ireo antotanisa mahakasika ny fivoarany valinaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra izay navoakan'ny ministeran'ny fahasalamana indray nentina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Yves Richard. Tamin'ny fitiliana miisa 700 natao, 9 ny maty, 7 ny tranga vaovao. Izay indray ny tarehimarika mahakasika ny fivoarany valinaretina COVID-19 teto Madagasikara ho an'ny daty nomaly, 7 ny volana meraka 2022. Isa nahitana tahambony faritra ny Alamanga izay nahitana maty miisa 4 ary tranga voamarina miisa 470. 7 tamin'izay tao Ambohidratrimo, 7 Antananarivo Atsimondrano, 5 Avaradrano ary 4 teto Antananarivo Renivohitra. Manaraka ny faritra Vakinankaratra izay nahitana tranga miisa 12. Bongolava tranga miisa 4, 4 Matsatram-bony, 3 Diana, 3 ihany koa tao Iorombe, Itasy 2, raha ho an'ny faritra Atsinanana, Boeny, Menabe sy Anosy. Miisa 2 amby telopolo sy fitonjato ireo mbola manaraka fitsaboana
raha toka anatin'ny tranga misy fahasarotana na ny fomagavy ny 820. Raha ny antontanisa azo mahakasika ny fivoarany valinaretina andatiny 13 Matsa 2020 hatramin'ny 13 Mey 2020. 4,704 ny tranga voamana mahakasika ny valinaretina Covid-19, 4,703 ireo sitrana raha toka 4,900 ireo maty. Lafa mavaoafa kosa indray dia mitony fandefasana piasa ho chômage technique ao amin'ny orinasa Air Madagascar piasa maro no ahina ho tratrany izany. Izay no nivoatra tao aorian'ny fivoriany ireo taleny orinasa sy ny solotenany piasa miantarandriana. Mandalo fotoan-tsarotra tanteraka ny kompania mpitaterana Air Madagascar amin'izao fotoana izao noho ny fikatoanany sistany nateraky ny fiparihany Covid-19 mitombo hatrany ny olana eo anivon'ny orinasa ity. Manansoatra ny fandoavana ny karamam-piasa, mitombo ny vola tsy maintsy efaina ina tsy ho voaloha, mitombo araka izany ihany koa ny trosany Air Madagascar. Entina miatrika eo, nisy ny fivoriana ny toto-sainy Italia miisa maherin'ny 10 niaraka tamin'ny solotenany piasa. Nivohitra nandritra izay fa mety hisy ny chômage teknika nomboka ny volana Jona 2024 izao. 3 volana eo no vinavinaina anatanterahana izany. 500 ny piasa misehatra amin'ny exploitation toy ny pilota na mpanamory fiaramanidina, ny hôtesse de l'air sy ny steward ohatra no mety ho voakasiky ny chômage teknika izay. Isaky ny departemanta kosa no manao ny sivana amin'ny piasa izay alefa chômage teknika hafa sy ny piasa noho ny asany. Ho an'ireo voakasiky ny fampiatoana, andray 300 ny karamana izy ireo raha toka mandray karama feno ireo manohy ny asa. Nivohitra nandritra ny fivoriana hatrany fa amin'ny herinandro eo no ho voarain'ny piasa ny karama volana aprily ary ho an'ny karama ny volana Mey kosa dia efa misy ny fikarakarana izany. Hatreto tsy mbola misy ny fanapahan-kevitra ofisialy mivoaka mikasika ity raharaha ity. Maro ireo nandefa sosikevitra ny isiany fandimbiasan'ny fiasan'ny piasa. Nisy ihany koa nilaza ny tokony handraisana fepetra mitovy amin'ireo talemisa mandrina ny 12 eo anivon'ny orinasa. Tsy aivina, amin'ny fiaramanidina miisa 9 ao amin'ity kompania ity, fiaramanidina iray sisa ankehitriny no mihodina, ny ambiny tsy afaka mihetsika noho ny olana ara-teknika, eo ihany koa noho ny ofany tsy voaloha. Natomboka ny fanamboaran-dalana ao amin'ny distrikany Antsirabe faharoa, lalana mirefy 450 kilometatra no atao amin'ny Zanak'olo TV Antsirabe. Natomboka farany herinandro lasa teo ny fanamboaran-dalana izay manomboka eto amin'ny dalina Vadifotsy Antsirabe, mihazo ny commune Ambano ary mipakany amin'ny tobo lehibe Farimena, mivoaka ny Betafo. Lalana mirefy 450 kilometatra no asip-panamboarana avy amin'ny alalany Tetikasa Gazef. Efa nisy ny fanamboarana izay nataony avy ao anivon'ny faritra Vakinakaratra ho an'ny lalana mihazo ny commune Ambano ary dia namafisina izany tamin'ny alalana izao Tetikasa izao. Tanjo fanamboaran-dalana ny amoahana ny vokatra ireo tatsa ato anatin'ny distrikany Antsirabe faharoa. Maro amin'ireo commune misitraka izany no mamokatra ireo legioma maro samihafa izay ahondrana manerana ny Madagasikara. Le izy zany tsy hoe pavé manontolo satria ny raha ny voafaritra ao amin'ny atonta taratasy mirakitra ny Tetikasa zany dia fanamboarana ny ireo teboka izay ataontsika hoe mafimafy sy manahirana no tena atao ho ataontsika pavé araky ny fanadihadiana na ho atao makadama na empierrement, fa ny faritra ankoatran'izay zany dia ataontsika matériaux sélectionnés no mandrafitra azy mba hampateza azy ihany koa. Manofa ny ireo rafitra ny fotony ihany koa ny Tetikasa mba handray anjara tanteraka amin'ny fikojakojana ny lalana mba tsy ho simba. Ho an'ny fokotany manampisoa ato anatin'ny commune Ambano dia efa mijoro ny komity fotony momba lalana na antsoina hoe KIL. Tonga eto aminay eto zao nareo eto fokotany manampisoa dia izay eto no fikambanan'ny atao cantonné izay misy miisa 4 izy ireo. Ny antom-pisinay dia ny kojakojan'ny lalana fa izy ireo dia nahazo fiofanana avy amin'ny Kazefa sy ny Soko de Vie. Azo amin'ny fiofanana zany rehefa vita dia ireo maro ihany koa mbola fiofanana efa natao ka maro ny fepetra arahana ao anatin'ny izany fikambanana izany. Tsy ny fanamboaran-dalana ihany no iantsoroan'ny Tetikasa fa sady manampy ireo tatsaha ihany koa amin'ny fitadiavana lalam-barotra ivarotana ireo vokatra. Pihina ihany koa zany izy mba ahafahany mahita tsena mitodika any amin'ny tsena zany le fanampiana sy fanohanana dia manampy ihany koa zany ny Tetikasa amin'le fomba ahitana zareo tsena
amin'ny ivoan'le vokatra izay eo am-pelantanany. Mandritra ny divolana eo no anatanterahana ny asa ary aorian'ny fahavitany lalana dia isan'ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fanohanana ireo fotodrafitrasa napetraka eny anivon'ny komuna tsirairay avy, ohatra amin'izy ireny ny fanangonam-bokatra sy ny fanodinam-bokatra. Aorian'izao fanamboaran-dalana izao dia hiditra ny fanamboaran-dalana miazon'ny komuna Ambalavato, Sondrariny, Antanambao ary Ambohidrandrina mivoaka ny sambaina indray ny tetikasy. Vita ny fanaovam-baksin'ireo olona tokony azo izany amin'izao andiany voalohany izao ao amin'ny faritra Sava. Miena ihany koa ny tranga vaovao ary tsy misy afa-tsy folo sisa no manaraka fitsaboana araka ny tatra navoaka ny CRCO any amin'ny toerana io na saina. Tahaka ireo faritra hafa nahazo ny anjara vaksiny adina amin'ny valanaretina Covid-19 ihany koa ny teto amin'ny faritra Sava. Tao amin'ny vaksinodrome Ambodisatra no nanaovana vaksiny ireo mpitandro filaminana sy ireo olona marefo ary ny mpiasan'ny fahasalamana. Sambava manokana ao anatin'izay 11500 zay dia 4500 doses. Misy dikan'izay ny akarany dose zay satria tsinjara eo amin'ny district tsirairay zay terepanahy koa na efa aty amin'ny toerana ity nefa avy any Vohemara na avy any Andafa na avy any Antala dia afaka manao raha tafiditra ao anatin'ilay atao hoe cible na hoe olona tandrify anaovana ny vaksiny amin'izao andiany voalohany izao. Nandritra ity fotoana ity nanambarany tompona andraikitra eo anivon'ny CRCO Sava fa amafisina ny fampiarana ireo sakana ara-pahasalamana na efa malalaka aza ny famezivezena any amin'ireo faritra hafa. Isy ihany koa ny fametrahana barrage amin'ireo vavahady hidirana amin'ny faritra toy ny ao Marimokotra sy ny Seranatsambona Antala. Isan'ny fepetra ahafahana miditra ny faritra ho an'ireo fitaovam-pitaterana ny fananana antonta-taratasy manamarina fa efa avy namendrahana ranom-panafody. Mbola mitoetrana verikany ny fanentanana an'ireo olona izay tsy mitondra an'ilay atao hoe arivava olona eto amin'ny faritra ny Sava Ray Manontolo amin'ireo distrika efatra mba hitondrana an'izay arivava olona izay. Raha ny taremarika azo teo anivon'ny tompona andraikitra ara-pahasalamana any an-toerana manodidina ny 10 sisa ny marary ny Covid-19 manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika melohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Ensemble, célébrons le foot avec l'UEFA Euro 2020 en intégralité. N'attendez plus pour entrer dans la danse. En ce moment, le décodeur avec un mois d'abonnement sur Évasion est à 55 000 arrières seulement. Les bouquets Canal+. Un max de feeling en 4G. Un Filmax avec un écran 5 pouces, une big batterie, hotspot Wi-Fi et à seulement 129 000 arrières TTC. Rends-toi en Telma Shop, tu auras en plus un bonus à l'achat. Telma, safidy maitso malagasy. Ensemble, célébrons le foot avec l'UEFA Euro 2020 en intégralité. N'attendez plus pour entrer dans la danse. En ce moment, le décodeur avec un mois d'abonnement sur Évasion est à 55 000 arrières seulement. Les bouquets Canal+.
Malisa, c'est l'heure. Ok Marcos. Ah, tsara izy zay. Tsenao ma, paty presto io. Afako hein. Tsara salahy, tsara manafo, atao lasopy, atao misao, tiantan'olo be, afaka mosary, elle est délicieuse. Mama Lisa, ino ty? Presto. Mamangu kokoa. Fitonjato ariary. Miditra ny tapany faharoany vaovao isika. Lehilahy mbola mamita sazy eny tamora manao ireny main d'œuvre pénale ireny no voasambotry ny mpitandro ny filaminana no ny asa fisolokiana. Ireny tompona fiara ireny tena lasibatra amin'ny zany araka ny famotorana natao io na saina. Lehilahy iray 37 taona mbola mamita sazy any amin'ny fonja no voasambotry ny polisy avy amin'ny komisariany boriboritany voalohany etsy Analakely ny fiafarany herinandro teo no ny resaka fisolokiana. Raha ny zava-nisy, lehilahy iray manana fiara maromaro ampanofaina no lasibatra ny fiandohan'ny volana meteo. Nambaran'ity mpisoloky ity tamin'izany fa mitady fiara atao mpitatitra piasa amina orinasa izy ka mila dika mitovy amin'ny antota-taratasin'ny fiara sy ny fahazoan-dalana amily ary ny kara-panondro miampy lela-vola. Taorian'izay, rehefa azo n'ity mpisoloky izay ilaina, ny fanao fotoana ny rotota saingy voapetrapetraka teny amin'ny biraon'ny faritany ilay tompona fiara. Ny 7 meteo, hitan'ilay olona voasoloky ity lehilahy ity ka niantsona polisy avy hatrany. Voasambotra teo ny hoe ilay mpisoloky ka noentina nanaovana fanadihadiana teny anivon'ny biraon'ny polisy. Rehefa nosavaina dia hita teny amin'ny antota-taratasy maromaro. Rehefa nokarohina ny tompon'ireo antota-taratasy dia fantatra fa tompona kooperativa sy tompona fiara teto andrenivohitra avokoa izay efa voasolokiny ka nahazo ny vola. Ny fanadihadiana natao hatrany no nafantarana fa maro no efa voasolokiny ity lehilahy ity. Fantatra ihany koa fa mbola misazy efa taona eny Antanimora ity mpisoloky ity fa manao ireny MOP na ny main d'œuvre pénale ireny. Izany hoe misazy eny Antanimora saingy afaka manao asa ivelan'ny fonja ka izao nanao asa fisolokiana izao indray. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny 27 ny volana May izao no ifarana ny fiadiana izay tompon-dakan'ny Afrika ny échec. Ifiantenaina izay tompon-dakan'ny Madagasikara no solotenantsika amin'ny zany. Ndao areo raha tsika ao anatin'ity fianadina manaraka ity ny mombamomba azy. Miantarandriana ivo. Izy no fiantenaina Rakotomaharo nitondra avy ho an'i Madagasikara tamin'ny karazam-pifaninanana maro teo amin'ny lalao an-tsaina échec. Teratany malagasy, teraka tany Antsirabe ny tenany, petraka nandritra ny 2 taona tany, avy eo nipetraka teto Antananarivo renivohitra ka hatramin'ny 14 taonany. Findra tany Frantsa izy avy eo nanohy ny fianarany sy nandalina bebe kokoa ny échec. Amin'izao fotoan'izao 20 taona ny fiantenaina ary efa betsaka ny fandresena tamin'ity lalao ity azony na teto an-toerana izany na tany ivelany. Nanomboka nianatra échec za tamin'ny 7 taona teo nampianarana dadanay tao an-trano. Tena itiavako anazy moa zany dia ilay izy mampiasa saina satria za tambola kely tena tiako lalao mampiasa saina. Tamin'ny sehatra national nisy ny champion de Madagascar tamin'ny toute catégorie za tamin'ny 2013 ka hatramin'ny 2018. Tsy ho lasaiko daholo moa zany ny palmarès rehetrarehetra fa ilay tena lehibe ihany no lasaiko eto. Amin'ny sehatra ny Afrique, vice champion d'Afrique za tamin'ny catégorie jeune 2009 sy 2010. Vice champion d'Afrique kosa tamin'ny catégorie junior tamin'ny 2019. Champion d'Afrique zonal tamin'ny taona 2019 sy 2021 tamin'ny taona ity zany le natao en ligne le zonal zay. Palmarès kongezabe tany a France zany champion de France U18 2016 ary champion de France universitaire tamin'ny 2020. Dia amin'ny sehatra international amin'ny au monde zany ny 5e za tamin'ny championnat du monde 2016. Palmarès nanisany nafinaritra nandrindra n'izay 5e zay dia manarak'izay le tafiakatra coupe du monde 2019 zay koa ny anisan'ny palmarès tena tiako indrindra sy ngeza indrindra satria rara ny lalao coupe du monde zany Amin'ity indray mitoraka ity arika izany dia misolo tenan'i Madagasikara amin'ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Afrika amin'ny lalao an-tsaina échec na ny championnat d'Afrique individuel 2021 totsaina ny Malawi nanomboka ny 17 ka hifarana ny 20 ny volana May ho avy izao ny tenany. Ireo tena mafy indrindra moa zany ny Égyptiens sy ny Algériens
zay ny tena adversairako mafy indrindrany eo a, mila miady mafy. Sarotra de sarotra le championnat d'Afrique aty satria tena vonona tsara daholo ny joueur rehetrarehetra, tena hoe samy bien préparé daholo a, surtout après an'le confinement nisy teo zany a, de tena bénéfique be ny entraînement rehetra natao pendant 1 an teo zany au moins en ligne daholo ny tournoi nataoko. Nanao tournoi ihany ato le tany à Serbie tamin'ny mois de février, fa en général tena en ligne daholo. Donc ty zany a anisan'ny tournoi physique faharoa nataoko zay pendant 1 an. De tsy évident le izy satria raha ohatra zatra amin'ny lalao en ligne foana ianao de rehefa sur échiquier mety ho sahirana, fa bon mila mizatra ke, mizatra eo zany de tokony mety tsara. Tsy hijanonatra tanjony roa lavitra kokoa amin'ity lalaon-tsaina ity. Ny tanjoko amin'ity championnat d'Afrique ity zany de bien sûr champion azonany titre de champion d'Afrique 2021, zay zany anisan'ny tena tanjoko voalohany a. Avy eo moa raha tsy possible zay tanjony zay de ho tafiditra 4 premier amin'ity championnat d'Afrique ito amin'izay mba ilalaon'ny coupe du monde any Russie zay atao amin'ny mois de juillet. Zay zany tanjona faharoa, fa hiady mafy mba ho azy le tanjona voalohany. De ny tanjoko amin'ny échec maromaro tokoa ny tanjoko à court terme alohany ny azahoana ny titre ny grand maître international, zay zany tena hoe tanjoko maika. Ny à long terme kosa de hiezaka hiprogresser foana ary ho tafiditra ao anatin'ny au moins les 100 meilleurs joueurs du monde, zay zany tena tanjoko à long terme. Araka ny lohateny vaovao teo dia miovatra ny toedrarà ao amin'ny atsimo ankehitriny. Raha ny vaovao voaray farany miaramila roa sy olona 17 no namony eny ary mitohy hatrany ny fanenjehana ireo dahalo miisa 50 mirongo fiadinana mahery vaika fanadina. Omaly tamin'ny 7 maraina, dahalo miisa 300 no nanafika tao midongy atsimo ka miaramila roa no namoiny ainy. Omby mihoatra ny 309 no lasan'izy ireo. Ny arivo isa tamin'ny tanànan'ny Morafeno, ny 300 tao Benonoka, tanàna 3 no May, Morafeno, Benonoka sy Ampatelo, izay samy ao anatin'ny commune ambanivohitra Lavaranty distriktan'ny Midongy Atsimo avokoa, ary manodidina ny 300 tafo ny trano May tamin'ireo tanàna 3 ireo. Olona 4 no nalaina keriny ary efa avotra avokoa ankehitriny. Raha ny loharanom-baovao azo, miisa 50 ireo dahalo mirongo basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika ireo, izay tariny Kidy Somotra, Resika, Kavisy, Remasombaza, Bebary Talika. Miovaova ny vaovao voaray avy any an-toerana atreto tamin'ny 3 ora tolakandro tamin'ity anio ity. Toy izao ny fitina ny vaovao: tanàna 3, Morafeno, Benonoka, Ampatelo, izay samy ao anatin'ny distriktan'ny Midongy Atsimo avokoa, no notafian'ireo dahalo manodidina ny 50 izay mitapiadina. Omby 500 no lasan'izy ireo. Trano 300 tafo no May ary nakatakalunaina misa 3 izay avotra somantsara avokoa ireo dahalo ireo. Miaramila roa tao Benonoka sy fokon'olona mpanarady miisa 70 ka ny 10 tao Benonoka, ny 7 tao Ampatelo no lavon'ireo dahalo ireo. Miisa 4 ireo naratra mafy izay efa manaraka fijabona amin'izao fotoana. Tsy aivina raha nareny tranga ireo tompony zandarmarim-pirenena tany an-toerana, ny kompania, brigade, poste avancé sy ny poste fixe sy ireo détachement autonome de sécurité na ny DAS ary ny détachement spécial de sécurité ny SS any tafika malagasy. Omaly maraina atrany nametraka paikady aingana ahafahana manao vonjy-taitra. Nanampy tosika ihany koa ireo tompy mifanefitra amin'ny distrika sy ny faritra rehetra. Nanampy avy hatrany ihany koa ny fitondram-panjakana ka nandefa fitaovana samihafa toy ny angidiby, fiara mifono vy, drone sy ny maro hafa. Toy ny fanarandia ankehitriny ary nanambara fanamby ny jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena sy ny jeneraly sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmarim-pirenena fa tsy maintsy atao ny hamaizana mafy ireo dahalo ireo. Tsy maintsy ho tavaverina amin'ny tompony ireo omby ireo ary tsy maintsy hiverina ilamina iny faritra iny.
ho fiarahamentana manoloana izany mangataka izay banam-baovao mikasika ity tranga ity na any atoerana na avy alavitra ny mpitandro filaminana anambara avy hatrany tsy misy atakandro ahafana mamongotra ireo dahalo ireo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafiakatra telo hoe tsy mahery matin'ny valinaretina Covid-19 any Inde araka ny tatitra ministeran'ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana. Androany 704 mahery no maty tao anatin'ny 420 ora fanadina. Pour Anupam Chauhan, trouver un créneau pour se faire vacciner est devenu un parcours du combattant. Tafiditra anaty larana telo voalohany amin'ny firenena nahitana matin'ny Covid-19 betsaka indrindra i Inde nanomboka androany. Araka ny antotany safarany avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana, tafiakatra 703 alina sy 3 hetsy ny isan'ny namon'ny Inde ary efa mihoatra ny 420 faingo fitapitrisany tranga voamarina. Efa nandritra ny herinandro maro no nahitana tranga betsaka sy ny isan'ny matin'ny valinaretina ny firenena. Tao anatiny 420 ora farany ohatra 4,704 ny maty. Isan'ny manano sarotra araka izany ny fahazoana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19. Mitranga ny tsy fahampinana tafiditra anatin'ny firenena voalohany mpamokatra vaksiny aza i Inde. Toeram-panaovam-baksiny maro ohatra ny hoe fanikatona tao New Delhi, salatona voafetra ihany koa. Izany hoe ireo mahery ny 570 taona no misitraka ny vaksiny na tafiditra anatin'ny tokony hisitrak'izay aza ny 20 hatramin'ny 470 taona. Tsy voakasika izay tsy fahampin'izay ankilan'ny hopitaly tsy miankina. Izy ireo izay afaka miresaka mivantana amin'ny orinasa mpamokatra ny vaksiny ary mifampiraharaha amin'ireo orinasa tsy miankina tia hisitraka ny vaksiny ao aorian'izay. Milaza ny hanafaingana ny fanaovam-baksiny any an-toerana ny fitondram-panjakana. Raha manodidina ny 300 mponina no nahavita ny vaksiny fandroany hatreto, tanjona ny anaovam-baksiny olona 1,3 lavitrisa anatrarana ny immunité collective. Il faudra 2 à 3 années pour immuniser les 1,3 milliard d'habitants que compte le pays. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatana vaovao tamin'ity androany ankasana nanaraka izany soafa-tsarado artoko. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.